Pejim-baovao hafa tanteraka ny fampitona teny amin'ny arabe ny fahaleovantena ireo tompona fiara Peugeot 404 omaly. Fotoana nahafahan'ireo mpikambana izay manodidina ny 50 ary mivondrona ao anatin'ny fikambanana Club 404 Niona sy ny Fanakalo mikasika ny fitiavana itony fiara sokajiana ho voiture de collection itony. Ny fampitona teny amin'ny arabe ny fahaleovantena omaly ireo tompona fiara Peugeot 404. Fotoana nahafahan'ireo mpikambana izay manodidina ny 50 ary mivondrona ao anatin'ny fikambanana Club 404 Niona sy ny Fanakalo mikasika ny fitiavana itony fiara izay nanamarika ny taona 80 tony. Hetsika i Club 404 androany zany dia ampifondronanareo manana 404 rehetra sy ireo mpitisy mpakafy 404 zany hoe hetsika ray zany entina amelomana indray ny fitiavana 404 zany fiara mihaja ny taona 80 dia fiara efa tafiditra ao anatin'ny voiture de collection koa dia mahafinaritra zany hoe mitahiry ndrakitry ny ela zany mamelona indray ny valeur an'izany 404 zany. Raha ny entretien 404 aloha dia azo atao hoe tena mbola mora, pièce 404 mora, mbola ahitana amin'ny pièce rehetrarehetra 404 zany hoe tsisy manahirana mihitsy ny 400 pièce 404 amin'izao mikarakara azy koa tsy manahirana mihitsy. Tsy hatra natao an'ny lehilahy rery intsony ny resaka mekanika auto amin'izao fotoana izao fa efa maro ireo vehivavy nampiseho ny fitiavany an'izany sehatra izany toy any Kristina izan'ireo vehivavy roa mpikambana ao anatin'ny Club 404. Nikirakirako azy teo am-pelantanako aloha zany teo amin'ny 2 taona teo fa lova avy amin'ny dadanay dia mahafinaritra mikirakira anazy amina mitondra anazy dia mpitsiriritra na dia tobilatra anainy ary dia ao anatin'izay mpikambana 50 izay zao izay roa ireo vehivavy ao anatiny dia ny anazy zao ity tobila ity nilovaina tamin'ny papanay dia tamin'ny 1963 ny ao anaty carte grise. Nanamarika ty fiona mpikambana ao amin'ny Club 404 ity ny fampiratiana sy fampisehoana ireo fiara sokajiana ou voiture de collection.